aleko maty milevimbelogno toy zay impody ihinagna sakafo masiso mamono zay naloany vahoaka malagasy. Ianareo mpitariky ny zorany zany antoko zany ary matetika ny fanaovana politika amina firenena totsika izao dia tsy dia tena lalana milamina loatra fa mampitombo ny traikefan'ny tsirairay ireny ary anisany tsikaritra ary fantatra zany na inona no lazaina dia anisany antoko manana ny traikefa naharitra zany antoko tiako Madagasikara zany ka rahabainareo président arabaina tompoko ny tahin'Andriamanitra tonga amin'izao fotoana lehibe izao. Ka zay ny tiako lazaina hoe sedra daholo reny. Misy mafy misy miankina manaina ary ny sasany satria zany hono fanaovana politika. Za moa dia anisany mandahany zany ve re olona amin'ny politika. Ny hevitra tsy mitovy mampandroso foana zany fa ny fahaizana mandrindry zany ary ny fanekena fa zay sitrakin'ny vahoaka no mitondra ny firenena dia miondrika ambanin'izay ianao. Raha zany tsy mpanao politika efa mpandrava. Mpandrava ianao raha mieritreritra fa rehefa tsy ianao dia tsy izy. Fa tonga anao hitondra dia miendrika anao izany. Matoa ianareo tompoko 20 taona voalazana tao président hoe 7 taona nitondranao. Mbola velona iny ianao. Mbola ity Madagaskar. Ary tsika mana fanantenana foana fa tsy anisan'ny olona kivy amin'ny fanaovana politika. Zay kivy dia aloha hijanona. Raha fa manantena tsisy tsony ty Madagaskar dia mialay eto. Fa ty tsy maintsy mandeha ty Madagaskar ty. Ary sika zanaka malagasy. Zao no anavitra ty Madagaskar ty fa tsy manantena an'izany izy tsika. Mino fa anisan'ny fanohitra lehibe, fototra lehibe amin'izany ny tiako Madagaskar. Koa miarabanareo mamerina an'izay ary satria samy manana ny antoko ny aviany isika dia IZAY tsy misy olo tena an'izany izy fa ny antoko HVM nilazako an'izay dia vonona foana anatin'izay hevitra tsy mitovy zay fa anatin'ny fifanajana satria ny tao-trano tsy ho efa nirery. Koa atsika rehetrarehetra ty firenentsika ty tompoko mariny zany fa Andriamato filoha ray aman-dreny Marika Ravalomanana Ramatoa vadiny aneny lalao Ravalomanana ary ny ankonany zay solonizy mivady tena eto. Ho atsika rehetra tsy avahana ato anatin'ny efitrano. Ampifaliana tanteraka ary voninahitra lehibe ho ahy izay mitondra ny teniny reto namana solombavam-bahoaka sy ny olombotendry no mitondra ny fiarabana sy firaretsoanao Andriamato filoha voalohany indrindra noho ny zao 420 taona nahaterahany atokotiko Madagasikara izao. Maro ny zavatra nylalovana ary tany amboalohany raha nitsangany zao ny forony zao atoko zao dia be ny mpanatsatso. Ty loha zany mpanatsatso ny fiainana indrindra ny ara-politika hoe mandra-paroviana zany atokotiko Madagasikara zany. Matoa mbola mijoro ankehitriny na teo aza midingana ny sedra ny fitsapana dia nanana finoana nanana fanantenana zany satria naorina teo ambony finoana an'Andriamanitra ka isaorana azy mbola mampijoro antsika rehetrareto fa nanana finoantsika dia nanana fanantenana ary isaorany reto mpanompon'Andriamanitra reto ny rany ny amin'ny tondra ny afatra avy amin'ny soratra masiny zany indrindra ny araky ny voasoratra ao amin'ny salamo 1:20 zay nitondrana ny afatra teo dia manatenitsika noho zay finoana antsika zay fa hitondra antsika ivoaka makany amin'ny inona mahatretrika moa izy teo pasteur sy révérend fitahina mahatretrika zay no afatra taon'ny finoana ho ia teo tsy vita ny vava fa matoa napetratsika amin'ny finoana zany dia finoana narahana asa koa mijoro ny atokotiko Madagasikara ny solombavam-bahoaka ho vavolombelona zany fitaizana sy ny fomba nitondranao Andriamato filoha. Misy ny zavatra hafakely ao ary ny tenako zao dia ny forony zao atoko zao dia filohany atoko ty matany anala mahitsy ary tsy mbola ny ala tato na 2 minitra ara. Zao ny zavatra ny ainana fampizarana amintsika. Nisy ny tsindrim-paingotra, nisy ny fanabedesa ary nisy ny tratran'izany ny tenako. Voantso amin'ny ray maraina
am'roa am'telo tsy nisy lera na somary nalahelo kely indray somary voadona kely tsy nahatezitra tsy nampitsoky zany fa isaorana andre matofoloha fa zeziky zany resy lahatra amin'ny fanarahandia ny amin'izany hoe atoko timma zany amin'ny fitarianao soa ihany fa teo ianao dia ho an'ny 5 taona manaraka satria ankalaza izany sika ny amin'ny taona ho avy manomboka ny amin'izay le hoe jobily volafotsy izay dia ho ela velona ndeto za kokora samy agnambara ho regny poko ho regny danitry niany ty fa aleko maty milevimbelogno toy zay impody ihinagna sakafo masiso mamono zay nalohany vahoaka malagasy ianareo mpitariky firongony izay netaritiny ngara-joely sy intsay kristian no mpamono olo mpangalatra ny volam-bahoaka eto Madagasikara. Anareo no namono ny vahoaka malagasy tamin'ny 7 février 2009 tantragnony radivation Jean Théodore ny 6 février 2009 anareo ny konkono izy igny zay ty tsy lefaka raha jiaby zany azovy koa tsy nahita ny fampijelenareo ny malagasy na amin'ny nandreny malagasy tamin'ny 2025 take igny ka zao mitabatabaka raha loatapaka hoe avogada politika alfasamody lendafy anareo tsy gadra politika fa gadra namon'olo nagnana bibiagna criminel tsisy miboaka zagny eto na izy mbola tsy anareo jiaby ke mbola avy tory namanareo lay tsy ampy anareo koa tsy ampy telonjato iza somary maka ila latina iry Augustin Andriamananogo nagnano zaho misaotra ngara-joelinareo nagnamboatra ifonjany mikitra tosika izay diranareo omba anareo tsara ho anareo imbaka niekitrikitry efa nivangenareo angoro Madagasikara na lovanareo tamin'ny dadilabenareo na tamin'ny babanareo adinanandre za mivolagna amindre tamin'ny 2023 hoe tsy lovanandre izy ty fa nintsika jiaby action de miekitrikitry fa agnaty babakindonay ty tena plaideserna na tena omby diso anareo nangirianareo na manenandre ny tapondony malagasy satria nahazo rano nafana hela baka andre kanefa adinanandre fa rano mafana izy mbola mety mihery mangatsiaka ary raha navonangatsiaka fô izy nafana igny leçon ho an'ny malagasy jiaby zegny atsika zao mpitondra mbola ao ny maniekitrikitry hitondra marefaka mare tandrovo tsara ny fitiavan-tanindrazana ny fitiavagna malagasy fa tsy tsara ny tegna niany avy natahoran'olo najain'olo jiaby sangatry ny vava mare ataon'olo karaha sifon na zazahely valotogno mivolambolana an-tegna manity an-tegna zegny tsy tsara misaotra tsika nahazo ny filion republika ny fanavozana olo hindry engany tsy tonga amizegny atsika amin'ny andra zao efa maro vitsivitsy olo fa zatra magnaratsy manjary ny adverse anafaky sava matatro kokora samy zegny za mazovy fa vahoaka no magnapetraka atsika amy plasitsika vahoaka no mitsaratsika ary mbola hitsaratsika zay magnanaova raha mady fa vahoaka fa mitsaratsika ka amaraniko ny tenika andre matofoloha le olo aby mikasa amonanao olo tsy manjary izy olo tsy tia tandrazana tsy tia fandrotsonany malagasy izy ka takatra atsika zy rezony izy i raha tianjere ato aminao io ataova amjere andre matofoloha marigny zegny meteliko fa ataova amjere kaigny ya
zay le zao mitabatabaka aloha tapika ao za. Oh, olo gila, maregniny, jamba, tsy mahita. Azo ka olo tsy mahita fa mandroso mandeha ny fampandrosoana Madagasikara am'izao fotoana zao na somary miadana izy. Mbola valivolagna. Ary mbola filoha tsy ny fidim-bahoaka fa voatendry. Mba misoka Zagnahary atsika. Olo tsy te tandrazana, olo mbola mivolagna zegny mahita zegny. Fa fitiavan-tegna be loatra, fitiavan-karena be loatra. Ka mandroso atsika, aza miasa lomana raha maro Andriamanitra filoha. Atsika tompony Madagasikara ty, fa tsy sadaiky, atsika ndraiky miara-miasa aminjare fô. Ny zavatra mameky, ny priorité dia ny sosialim-bahoaka, ny fiainam-bahoaka. Ka karakarao ny fiainam-bahoaka Andriamanitra filoha fa vognony zahay ato hiaraka isala ampandroso Madagasikara ty. Ary tsy agneky ny raha tsy manjary. Fa manana andraikitry ary tompony amty firenena imbonina ty. Oela velogna atsika jiaby.